Izy raha fiofanana mikasika ny famoronana azy eny amin'ny efitrika Mambojy firaisana ny 7 ny volana aprily 2024 izao i marika Ramiarinjatovo. Arao ny fanazavana entin'ny pastora Jona Ranaivo mikasika izany. Vita tokoa moa zany ny rahana tamin'ny PDG marika Ramiarinjatovo satria moa ao anatin'ny isan-keritaonan'ny estikisona dapartany Antananarivo Atsimo zahay dia nanavatra azy manokana hitondra fampiofanana ho an'ny tanora tonga anatrika teto makasika ny famorona asa sy fampananana asa. Tena zava-dehibe izy satria mahaliana nosotonona avy amin'ny soatra masina daholo ary rehefa jerena tena zavatra iainany izy teo amin'ny fiainany ka mora ny nampita azy tamin'ny vahoakan'Andriamanitra na ireo tanora izay natrika teo samy liana zany ny fotoanany jiaby ka eto aho zany dia te hanao antso hoe tsy mifarana teo tsy akory ny fifampiofanana na fampiofanana momba ny fampananana asa iny fa mitoy io amin'ny 27 aprily ho avy zao taterahana eto amin'ny FJKM Ambojafy firaisana ihany dia eo amin'ny tanora 300 zany no asaina ho tonga amin'io ka anetanako anareo zay mare zao fanetanako zao fa tena hafa manatrika no ny tataraina ka dia amin'ny 27 io ary io mbola itoy eny Malaza ny amin'ny olona 6000 any any amin'ny satria ato anaty synode apartany Antananarivo Atsimo zany no atsona ho tonga marobe eny Malaza amin'ny volana May izy fa ny daty evoaka tsy ela mbola ho avy ny fanasana izy moa dia efa nitanterana tamin'ny synode apartany rehetra tany fa anjara eto Antananarivo Atsimo ndray ka ho atsika rehetra eto Antananarivo Atsimo zany mahaliana le fampianarana fampiofanana an'ilay fampanana asa dia tongava amin'ny 27 ho avy ny invitation tongava le atao eny Malaza amin'ny volana May ho avy tsy ela ny invitation. Tena ilain'ny tanora tokoa ity fiofanana ity. Feno tanteraka zany fa mahasoa rehetrarehetra izay azonay teo dia ankasitrahana ny fampiofana.